professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. L'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Manolotra anao Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Toto Saomaly fianianany nataon'ny Andradjoela filoham-pirenena faharoan'ny Repoblika fahaefatra ny Madagasikara. Fianianana izay nanamarika ny fiatombohan'ny fitaom-piasana izay haritra 5 taona. Pejy vaovao ho an-tantaran'ny Madagasikara no nisokatra omaly. 1.7 ireo namoniainy vokatra ny fiotsahan-tany teny tsy mialonjafy sy ambohipotsy alina. Nidina anjery ifotin'ny Premier Ministre Tsay Christian sy ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement. Marisika iraisam-pirenena dia navoaka ny fitsarana avo Congolais Androany Alahady. Fay Félix Tshisekedi no lany filoham-pirenena Repoblika Demokratika ny Congo. Ny antsony fitsopagnana izany Martin Fayulu. Ny andedin'ny avatra. Finaritra topo kilasy tompoko vavy vaovao tamin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo avy hatrany anomboantsika ny vaovao dia 1.7 ireo namony ainy vokatra ny fiotsahan-tany teny tsy mialonjafy sy ambohipotsy alina. Nidina anjery ifotin'ny Premier Ministre Tsay Christian sy ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement. Io ny nasaina. Ny teradoza ny rotsakorana alina teny amin'ny faritra avo, isan'izany ny tao tsy mialonjafy. Tokony tamin'ny fitora sy sasany ariva ny andro ny sabotsy 20 janoary no niotsaka ny tany sy ny vato ka nianjera tamin'ny trano sy ny andrinjiro. Olona valo no namony ainy raha nisa voaray teo amin'ny tranopata ny hôpital Joseph Rafangy Andriana Valona tamin'ny herinora ariva teo. Mitantara ny zavanitranga ireo olona niaramboina. Tamin'ny fito sy fahatelo teo io. Firy nareo zao tao anatin'ny trano? Efa mianaka. ny ambandria. Ny ambandria. To zay rangahy zay dia mitody sy tanany eny. Dia ahoana le fomba nivoahana tao amin'le Ny pompier no misikotra ana niantso vonjeo aloha ny hafa mbola nisy olona teo dia niantso izay olona afaka nitsoky tamin'ny telefona satria mbola taty an-tanako ny telefona dia tsy haiko izay niantso pompier fanontany fa après quelques minutes dia tonga amin'ny pompier nisikotra ana tao dia nanisy rano satria nisy afo niredareda tao amin'ilay zanandro sakafo. tao anatiny tao? Tao anatiny tao dia eny nisy may fa izy telo mianaka mbola dia tamin'ny alina mbola miantso ilay zanakay vavy hoe mbola natsoina izany dia hoe mendrika mbola ato dia hoe aiza ianao dia ato ambany superposé eo izy fa izay manana superposé tsiny dia hatramin'izao zareo mbola misikotra anazy eo. Mbola ao amban'ilay superposé zany izy Zay ny teny hoe ato amin'ny superpampe tao ambany superposé zahay. Mbola atao tanso izy zao? Tsy fantatro. Fa firesaka amin'ny tevelany dia mbola eny le feo va Nanomboka tany amin'ny tambohan'ilay mopeka zany ny tombohan'ilay izy dia nanjera tamin'ny vatolampy. Dia ilay izy nanjera tamin'ny vato eo nitondra vato izy nidina. Dia nikapoka an'izay trano tao amin'ny voalohany tao izy dia nikapohana ny trano teo alohany dia ilay trano teo alohany zany niongana teo amin'ilay trano misy an'ilay havana io zany. Dia izay nahatonga zareo hoe 5 zareo tao zany fa ilay zandrikely zany mba tahavoaka satria ilay ohatra somary nahazo ambonimbony ilay reny. Dia tokony teo tamin'ny 12 teo nita ny voalohany zany hoe izy mianaka kely zany ilay anaparotra miaraka amin'ny zanany.
dia hatramin'ny izao mbola tsy hitany aho. Dia ianao taiza ho aiza sotrany ahoana tamin'izany rehetra? Amin'ny efitra anilany ampitany zareo, dia zareo amin'ny ilany dia voakapoka ny tao amin'ny ilany dia za tsy nahafantatra hoe voa zareo amin'ny ilany. Dia mivoaka dia rehefa le mivoaka rehefa le niantso vonjeo taminay zany tarakeo izy dada sy neny dia izay vao mivoaka dia niazakazaka ny jeko, izay vao niantso pompier rehetra rehetra. Tsy mbola natory ka vao andeha sakafo izay tamin'io anaky 5 izay tao an-trano, ray aman-dreniko sy ny anabaviko sy ny zanany dia za. Ny anabaviko nampinono ny zanany tao ambadikako tany amin'ny rihana ambony dia ny ray aman-dreniko tao ambany tao amin'ny fisakafoanana. Dia efa niovitrovotra be ilay trano, izay vao taitra hoe rodana izany trano izany dia ndeha hivoaka dia tonga teo amin'ny totohatra izany niotsaka ilay izy dia tototra teo dia nahazo espasa zany izay nahafaka anahy, nahazo espasa nahafaka anahy dia niantson'ny mpiray vody-rindrina amiko zanana aby. Izany hoe tsy ela be eo vetivety ihany ianao dia tafavoaka. Elaela ka, elaela kely fa be da be ilay zavatra nanototra natao. Tonga teny toerana nijery ny zava-nisy ny Prime Ministre Ntsay Christian sy ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Fa nijerena teto dia ny toerana ahafahantsika mametraka ny olona izay anaovako antsoavo lehibe mihitsy amin'izao fotoana izao. Misy drafitra vonjena izay efa napetraka ny anivon'ny district ny Antananarivo faharoa sy ny BNGRC dia manao antsoava ary manentana ny olona rehetrarehetra na ry amin'ny quartier Tsimianjafy na ty Ambohipotsy mba hanaraka antsaka sy andavana izay rafitra zay sy ny lamina rehetrarehetra zay satria fantatsika fa fotoana ny orana amin'izao fotoana izao fotoana fahavaratra ary be ny ranotany miainga avy any ambony any ka zay no anaovako izay antsoavo zay mba hanaraka antsakany sy andavany izay toromariko nomena mba ahafahantsika mifandamina ao anatin'ny famenona zany izay tokony apetraka soamantsara amin'izao fotoana izao satria fantatsika fa misy aina nafoy, misy olona maratra ny mahakasika ny vokatriny latsakorony sy ny ranotany marobe izay nilatsaka avy any amboniny zany. Ka zay no antsoavo izay tokony mpitaitsika rehetrarehetra, mifanentana amin'izany tsika rehetrarehetra. Antsoy an'ity toerana ty zany dia efa mivonina andray ny olona rehetrarehetra ao anatin'izao fotoana izao. Be dia be zany ny lamina efa napetraka na teo anivon'ny BNGRC, ny ministère ny ponina, ny ministère ny antitany ka manatena ny tenako fa hanaraka antsaka sy andavana izay toromarika zay zany ny vahoaka rehetrarehetra izay voakasika an'izany mba ahafahantsika mampiatra io drafitra vonjena io antsaka. Ny hariva teo tonga teny an-toerana ihany koa ny ministra ny fitsinjaram-pahefana nitondra fanampiana ary nandroso vahaolana. Hojerenay akaika ny ahafahana koa zany mampitrano an'ireo trabona tsy manan-kelovana potika ny trano, ireo sisa velona zany. Fampiatranona amin'ny lalany hoe anomezana azy toerana ho trano hidirana fahodinirinay. Ny plan d'urbanisme dia efa miroso tompoko fa ny zavatra sahala amin'io sanatria tsy azo hifandatsana satria efa hoe toerana tsy azo an'renina reny tsy mba fomba ny hoe manao fandatsana to fa dia ny atao dia ny miezaka hatrany manamafy ny serasera sy ny hoe tsy ahafahana tsony manome alalana an'renana trano amin'ireny toerana ireny. Eo ampikarohana trany ireo izay olona mbola tototry ny tany ny sampana-pamonjy vonina sy ny corps de protection civile ary ny mpitandron'ny filaminana hatramin'izao ora itenenana izao. Araka izao hitantsika izao ankoatra ny teny Tsimialonjafy misy ihany koa ny fiatraikan'izay rotsakorana omaly izay tetỳ amin'ny faritra avo tetỳ etỳ amin'ny fokontany Ambatofinaka niotsaka ny vato lehibe izay nirotsaka teto amin'ny lalana. Raha ny zava-nisy tsy nisy ny ainana foy tsy nisy ihany koa ny faratrana na ny fahasimbana fitaovana fa ny fiantraikan'ny filatsany vato dia tapaka ny lalana ary hatramin'izao ora itenenana izao mbola tsy tetỳ an-toerana ireo tompon'andraikitra nanala ireo vato izay manakana ny lalana. Ankoatra ny teny Tsimialonjafy, olona 3 ihany koa no namony ainy teny Ambohipotsy vokatra ny fiotsahan'ny tany izay hatrany. Nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana sy ny BNGRC ka misy ny trano laisy ny sakafo ary ny fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nomena ireo traboina.
Ny ekipan'ny Cultivé FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny maty ary mirary fahasitranana ho an'ireo izay mbola mitsabo tena tamin'iny loza iny. Fatotosa omaly fianianana izay nataony Andry Rajoelina filoham-pirenena faharoan'ny Repoblika fahaefatry Madagasikara. Fianianana izay nanamarika ny fiatomboan'ny fotoam-piasana izay aharitra 5 taona fanadina. Pejy vaovao an'i Madagasikara no niarahany vahoaka malagasy sy ny filoha vaovao Rajoelina Andry omaly. Pejy vaovao hosoratana ao anatin'ny 5 taona manaraka. Apetraka amin'ny toerana sahaza azy sy mendrika azy manomboka eto i Madagasikara. Anomboana izany araky ny kabary nataony filoham-pirenena omaly ny fampitoviana lenta ny fampandrosoana isa-paritra manerana ny Madagasikara amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy avy amin'ny alalan'ny fametrahana ny gouvernoura isam-paritra. Averina amin'ny laony ny fandriampahalemana manerana any Madagasikara amin'ny fanampiana isa ny mpitandron'ny filaminana sy ny fampitaovana manara-penitra azy ireo. Iadina hatrany fotony ny kolikoly. Tsy azo ekena intsony ny akamakama sy ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana tantany ny fanjakana. Apetraka amin'ny tokony ho izy ihany koa ny fampiarana ny demokrasia sy ny tany-tandalana ka ampiarana ny lalàna velon'ny malagasy avokoa ny rehetra tsy ankanavaka. Santionany ihany ireo fa ny lehibe indrindra dia nambara ny filoha Andry Rajoelina imasom-bahoaka fa mikoriana ao amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanompoam-pirenena. Fa mbola manao ny asan'ny gouvernemanta Tsay Christian mandrapahatsanga ny gouvernemanta vaovao na dia nangatoavan'ny filoham-pirenena azy ny fametram-pialany ny 7 janoary teo raha ny fanambarana izay navoaka ny sekretera jeneraly fiadidian'ny Repoblika Fanampanazavana. Koa rehefa nametraka ny taratasy fametram-pialana taon'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Premier ministre Tsay Christian dia niavy n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika taoriana izany nididy mpanjakana mifandraika amin'izany izay ho vakiana toy izao manaraka izao. Didy mpanjakana lalana fa 720 tsipika aotra 20 anekerany fametram-pialana nataony gouvernemanta sy mampiandraikitra azy ny fiantohana ny fanatanterahana ny raharaha andavanandro mandra-pisanga ny gouvernemanta vaovao. Ny filohan'ny Repoblika araka ny lalam-panorenana araka ny taratasy fametram-pialana tamin'ny 7 janoary 2022 natotry ny Premier ministre Tsay Christian dia mamoaka izao didim-panjakana izao andiny voalohany. Ekena ny fametram-pialana natotry ny Premier ministre Tsay Christian amin'ny anarany sy amin'ny anaran'ny gouvernemanta ny Repoblika. Andiny faharoa mandra-pisangana ny gouvernemanta vaovao ireo membre ao amin'ny gouvernemanta nametram-pialana dia miantoka ny fanatanterahana ny raharaha andavanandro araka ny tandrify azy avy mifanaraka amin'ny firafitry ny gouvernemanta ankehitriny amin'ny vaninandro entin'ity didim-panjakana ity. Andiny fahatelo foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'ity didim-panjakana ity indrindra izay voalaza ny didim-panjakana laharana fa 822 tsipika 720 tamin'ny 4 jiona 2022 anendrena ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny didim-panjakana laharana fa 822 tsipika 720 tamin'ny 1 jiona 2022 anendrena ny membre ao amin'ny gouvernemanta. Natao tao Antananarivo ny 7 janoary 2022 nosoniavina Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina filohan'ny Repoblika Madagasikara. Fa anisan'ny teboka ny tondran'ny vahiny manampahaizana amin'ny lalàna sy ny fifandraisana iraisam-pirenena famakafakana tao anatin'ny fandarana ankitso-pony Zoma teo ny mahakasika ny fanendrena gouvernemanta vaovao sy ny mety endrikendriky izany. Miankina amin'ny filoham-pirenena ny fanendrena ireo mpikambana ireo ao anatin'ny gouvernemanta amin'ny matoerana politika ny toeran'ny ministra ony pahay lalàna olona efikasy amin'ny teny vahiny ankilany no andrasana ony manampahaizana iraisam-pirenena arahoariny sombany tamin'izay fanehoan-kevitra izay. Betsaka ny olona nanohana ny filoha lany tany amin'ny fampielezan-kevitra. Dikan'izay zany ny fahitako azy dia ny gouvernemanta zany dia tsy maintsy ahitana taratra n'ireo olona efa niaraka tamin'ny hatramin'izay ny olona izay nanohana azy tanatin'ireny propagande reny
ary rehefa aveo moa zany ny teknisianina satria tsy maintsy anao an'ilay fanatanterahana ny vina sy ny programanasany izy efa natolotra ny vahoaka moa nandritra n'izay fepitoana izay dia io moa zany dia tokony koa mba havelan'ilay mpanohana sy ny mpanaradia ny filoham-pirenena mba malalaka ny tanany zany amin'izay hoe safidy zay fa io zany le hoe ataontsika hoe fanohanana tsy misy fepetra dia tsy tokony hoe rehefa lany izy zany dia hitaky zavatra maro ireo olona ireo fa dia hoe ny fanasoavana ny tontolo iainan'ny malagasy sy ny mitodika bebe kokoa amin'ny tombontsoa am-pirenena zany ny anaovana an'izay hoe fanendrena zay. Ny izay ho andrafitra ny gouvernement to hatrany amin'ny prime ministre zany dia olona tokony tonga dia vita ny zavatra ho lazainy ny filoham-pirenena vaovao tamin'ny mienombieny zany hoe tonga dia olona efikasa zany no apetraka dia olona zany tsy le hoe be ny wiwi fotsiny fa mbo hoe afaka miady hevitra afaka manolotra sosokevitra isan-karazany fa tsy manjary manahira manko raha ty mialatsiny le fitenena ty mpanaty rakena rehetrarehetra ty zany ho avy eo dia tsy tatsony zay ho ataon'le filohan'ny republika fa araka le teny teo dia hoe aleo izy anana eritreritra malalaka amin'ny safidianana n'le zay andrafitra ny gouvernement be dehibe inge ny olona eto Madagasikara fa izy no mahita hoe ranona sy ranona sy ranona no tokony havitany tiraraha ty miaraka amiko satria efa betsaka reto zavatra no lazaiko tany amin'ny vahoaka malagasy reto satria raha sanatria ka misy zavatra fandingana eo dia ho sahirana ny filovavao satria any amin'ny daholo no ienjerany zavatra rehetra olona zany efa hoe manana an'izay finiavana koa volonté politique fa tsy hoe akatoerana fotsiny dia vonona natanteraka zay vina sy ny hoe zavatra efa napetraka ilay filoham-pirenena izay. Izay ny amin'ny fananamafy ny fahavonona ny ady amin'ny kolokolo sy ny tsy fandriam-pahalemana ny filoham-pirenena Andry nandritra ny kabary nataony teny Mahamasina Omaly Gaëtan Andriatsiravo. Nanamafy ny fahavonona ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny kolokolo ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny izay nataony teny Mahamasina Omaly. Ny tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny vahoaka hatramin'izao indrindra ny any ambanivohitra. Misy an'izany Tananarivo kely zany anasakagahany zany Tananarivo kely zany ao daholo ny omby halatra rehetrarehetra no ny vangongo ao ny diovina ao ny camion manka azy makaty Tananarivo ka noho n'izany tompoka marary loatra zay tambanivohitra. Faharoa manaraka an'izay atao Miantovazo misy an'izany olona atao anatin'ny district Miantovazo ity misy efa tsy azo atao nininina zany satria efa nininina des fois ataony amin'ny resaka fanadiovana halatr'omby efa nitarainany député-ny Beloty raha teo kan zay dia hoe ty district Miantovazo ity izy mihitsy mamehy azy zany tompoka zany tsy maty manota zany tsy tiana any ambanivohitra any zany fa oka mba ho ambany lalàna daholo ny olona rehetra fa tsisy olona ambony lalàna. Atao hoe mahavelom-bolo zany ny fampanantenana an'ireny firenena sy ny efa fampisehoana sady moa reny fitaovana reny dia efa fahita tarina foe dia andray anjara tanteraka izy amin'ny fanafoanana ny resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Ankoatran'izay ihany koa zany dia mahavelom-bolo ihany koa ny hoe fikarakarana ny tantsaha satria amin'izao fotoana izao dia tsara rehefa tarina rehefa dia teny hoe efa miraviravy tanteraka ny tena miraviravy tanana ny tantsaha satria nomby efa tsy misy ny kibota tsy voavidy dia hoe mba andray anjara ny filoham-pirenena zany amin'ny fanampiana ny reto tsara eo satria vokatra betsaka zany ny tanjona eto Madagasikara. Andrasany rehetra ny fanatanterahana ny vina 7 izay nanaovan'ny filoham-pirenena Avelorano tamin'ny vahoaka malagasy. Ilaina fianabeazana ny mponina sy ny famerenana ny asin'ny firaisan-kina ary ny fiarahamientana izany hoy ny Pahalalana. Efa andalana hoy izy ireo fitaovana rehetra izay hoentina natanteraka izany kanefa ny ihany koa dia tsy mora ny hatanterahana zany raha tsy misy ihany koa ilay fanabeazana ny vahoaka indrindra ireo mponina ny amin'ireo saridalana sy indrindraindrindra any ambany voalohany amin'ny alalan'ny organisation villageoise sy responsabilité citoyenne izany hoe tokony famerenana sy fametrahana ny dinakokon'olona ary indrindraindrindra ny fiarahamientana ny firaisan-kina ny olony afaka hiara-iasa amin'ilay rafitra izay apetraky ny UEM izay no aingana indrindra amin'ny fanatanterahana n'ireny fametrahana ny rafitra iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireny satria tsy vitan'ny fanjakana fohy be rery fotsiny ihany fa mila mifandraisana andraikitra ny vahoaka ihany koa. Ambety teny rehetra hatr'izay ny hoe ho foana ny tsy fandriam-pahalemana tsy hisy intsony ny tsy maty manota raha toa ka misy ny finiavan'ny mpitondra fanjakana hiady amin'izany.
voaporofo teny Mahamasina omaly fa manana finiavana ary vonina ny anatanteraka izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny famindram-pitantanana teo amin'ny filoha-pitarika ny FFKM feo ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena teny amin'ny boriboritany fahadimy. Rehefa avy eo. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, Safidk numéro 1 Malagasy. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit zao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao aleface ida. Fanotanterahana androany teny amin'ny ekara andohaly ny famindram-pitantanana eo amin'ny filoha mitarika ny FFKM nandray ny asa mafilohan'ny FFKM manomboka izao ny filohan'ny FJKM raha ny filohan'ny fiangonana anglikana no mitarika izany taonina 2024 ka eto Andriatsilava. Taoriny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana teto amin'ny katedraly Andohalo no tanterahana ny famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha ny Monseigneur Ranarivelo Samuel Jaona avy amin'ny fiangonana Anglikana sy ny filohan'ny FFKM vaovao Andriamahasoa Irakoami filohan'ny FJKM. Hotohizana ny asa teo aloha hoy ny filoha vaovao izay hitondra ny FFKM indray mandritra ity taona 2024 ity. Na izany aza nisy teboka telo lehibe no afatra farany ary nangatahany fiarahamiasa amin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo dia ny fanamafisana ny firaisana, ny fiaraha-mijoro fanasy ny tany ary ny fiaraha-mivavaka. Izao FFKM izao dia misotro indrindra ny amin'ny fanompoana izao famantarana izao ary ny ataoko dia tsy hafa koa fa fanomezana izay rehetra efa miaina ny FFKM ihany ary mba hampahazapahazany amintsika vahoakan'Andriamanitra mpiara-miasa dia fotiny fampitarana telo sosoretra izany zava-dehibe hijoroany FFKM izany. Ny anankiray dia ny fanamafisana ny firaisana araka ny teny faneva iombonana mibavaka dia somana ny mbavera ihany izy rehetra. Fa ny faharoa dia ny fiaraha-mijoro fanasiny tany. Ny fiaraha-mijoro fanasiny tany araka ny iraka namarany Jesosy Kristy eo matetika fahadimy. Ny milaza manavianareo ny fanasiny tany dia nanao ny fahazavazo tokoa izao.
ary eo no mahatonga ny FFM miteny amin'ny fotoana tokony tenena manoloana ny fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina iarahantsika miaina. Ny fahalalevana noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy noho ny fitiavana ny amin'ny fanamasina izao tariavana mangatahako aminareo aoka hiara-miara iamako ianareo ka hivavaka amin'Andriamanitra ho ahy teo an'Andriamanitra ny voninahitra. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny birao ny FFKM. Raha tsy ivona, isan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny FFKM ny tokony iainana fampiraisam-pinoana, ny fandrarana ny fivadian'ny olona mitovy fananahana. Lafy mavao hafa kosa indray dia farana androany ny hetsika ara-panatanjahantena nandraisan'ireo tanora mpanohana ny Flo Andrajoel Anjara tao amin'ny boriboritany fahadimy hetsika izay natao ampiraisana ny tanora sy hanentanana azy ireo tsy hivarina any amin'ny zava-mahadomelina. Tafiditra ao anatin'ny politika mpampandrosoana ataon'ny Flo Andrajoel, indrindra fa ho an'ny tanora, ny fampiroboroboana ny setry ny fanatanjahantena. Sehatra iray izay ampivondroana ireo tanora maro ahafahana mampandroso ny firenena. Ny farana androany ny hetsika ara-panatanjahantena niarana tamin'ireo mpiaradia amin'ny Flo Andrajoel tao amin'ny boriboritany fahadimy, hetsika izay nanomboka ny volana Novambra lasa teo. Totosandroany ny lalao famarana teo amin'ny taranja baolina kitra. Fanatanterahana ny velorano izay voalazan'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana fampielezan-kevitra. Avy hatrany moa zany tonga dia asa no atao ka ho fampiainganana azy aty fotony dia ny tanora sy ny fanatanjahantena dia ao anatin'izao lalao famaranana izay atao ety izao dia tonga eto anatanteraka an'izany ary eo amin'ny anatin'ny fanomezan-tanana an'ireo ankizy izay milalao sy ireo mpikarakara. Ny fanomezan-tanana zany dia fampitaovana an'ireo mpikarakara sy ireo ho an'ny mpilalao dia ny fanolorana ny arato zany ho an'zareo satria izay moa ny tondran'zareo fitarainana sy ny fanolorana ny baolina hoentina amin'ny lalao. Nio ny vehivavy moa ny atao hoe kitro ifarany fampandrosoana satria izany vehivavy zany dia tena tsy vitany hoe maronisa raha dijery nisany mponitsika fa dia izany ihany koa no ataontsika hoe tena manana didy sy andraikitra lehibe indrindra ao anatin'ny atao hoe fampandehanana ny firenena dia izay no atao hoe tena ao anatin'ny fandaram-potoana ihany koa ny fijerevana manokana ho an'ny vehivavy. Ankoatra ny fanolorana loka maro samihafa, nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana entina ampiroboroboana ny fanatanjahantena izay ampiasain'ireo tanora amin'ny fokotany ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Ilain'ny tanora ny fanatanjahantena saingy mbola mijanona olona eto amintsika ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa sy ny hoento-manana. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany fa anivelany kosa indray dia nirobany Amada Ibrahim mpilalao Barea ny Madagasikara ny Ballon d'Or 2024 any Algérie noho izy nahavita ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny taom-pilalaovana lasa teo iny. Henri Florian. Natolotra ny Ibrahim Amada ilay mpilalao malagasy ao amin'ny ekipany Mouloudia Club d'Alger tamin'ny faramparany herinandro teo ny amboarany mpilalao mendrika ho an'ny teratany vahiny Ballon d'Or 2024 miatrika ny tompon-daka ny Algérie. Resilatra tamin'ny fahaiza-manaony sy ny dingana tsara vitany, nandritra ny taom-pilalaovana lasiny avokoa ireo teknisianina rehetra, mpiara-milalao aminy, indrindra fa ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena tao Algérie fa mendrika i Amada. Tany Algérie no ilalao i Amada nanomboka tamin'ny taona 2024. Kluba dimy nefa nilalaovany. Araka ny loharanom-baovao, mety tsy afaka hijanona ao an'ny Algérie intsony i Amada noho ny taony nefa lehibe loatra. 27 taona ny lehilahy ankehitriny ka tsy mifanaraka amin'ny lalàn'ny asa any an-toerana intsony. Na eo aza izany, efa betsaka ireo kluba any Eropa manara-maso sy mitily ireo mpilalao ny Barea de Madagascar taoriany nahazona ny tapakila hatrehany ikana 2024 ka nisan'izany i Amada Ibrahim. Inona fa tsy very ny ezaka nataony natrina izay taona maro izay fa indrindra fa mbola neo ny fahaizany ihany koa i Amada any Egypte mandritra ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika 2024. Raha tsy ivona, 20 taona lasa izay no nisiany Ballon d'Or tao Algérie ity farany ary izao miverina izao indray. Ty izay namarina vaovao tamin'ity alahady alina ity akasany ianao nanaraka izany soavimandry dia veloma fodalo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.